ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famirahabantsika rehefa malalatra tety sabotsy fa iraika ambin'ny folo ny volana may ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika rehefa malalatra dia ny pistily ho an'ny Hebreo toko fasivy andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Vakina amin'ny Jesosy. Ngo dia tsy maintsy nodiovina tamin'ireny ny tandidon'ny zavatra any an-danitra, fa ny tenan'ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara no ireny. Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandidon'ny tena fitoerana masina, fa ho any an-danitra tokoa mba iseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny ranony zavatra hafa. Fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatrizay nanaovana izao tontolo izao, fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanaterany ny tenany. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha ary. Rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia hiseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena. Ray masonao amin'ny masinay fahamarinana teninao no fahamarinana. Amen. Fampitahana an'i Kristy amin'ny mpisorona be ity zara-mofinaina ho antsika ity ry havako. Ny epistily any Hebreo meto amin'ny toko fasivy ity zany dia mandresy lahatra ny Jiosy, le Jiosy kristianina zany, maneho fa Jesosy dia mpisorona be, na ny mpisorona be koa dia tandindon'i Kristy, ka ao amin'i Jesosy Kristy tompony tena mampahazava ny asan'ny mpisorona be, na takatra ho tsara ny dikan'ny asan'i Kristy rehefa mahafantatra koa anao ny asa fanompon'ny mpisorona be. Dia aseho ny epistily any Hebreo zany eto, izay fantatsika fa ilay eglizy judéo-chrétienne atao Jerosalema nandrantana azy, dia mandresy lahatra fa Jesosy ilay Mesia, Jesosy ilay mpisorona be farany indrindra, Jesosy ilay mpisorona be tanteraka, Jesosy ilay mpisorona be tsy nitondra ny rà-ny zanak'ondry, fa Jesosy nitondra ny tenany ho sorona, fa sady mpisorona izy no sorona hany ka tsy misy mpisorona be tahaka azy. Izay tiana ho takatra ho azo eto am-panatanterahana empenoana ity mofinaina ity rehefa malala dia zavatra anankiroa. Ny voalohany dia ny hoe tena misy ny famelan-keloka tamin'ny alalan'i Jesosy. Amin'ny alalan'i Jesosy no isin'ny antsoina hoe famelan-keloka. Amin'ny alalan'i Jesosy rery ihany. Raha mitentsika famelan-keloka dia teny miverimberina amin'izao ohatra masina. Saingy miverimberina mivoatra manaraka ny fiasan'Andriamanitra araka ny tantara. Fitentsika mandrakariva miresaka ny hoe trinité dia ny hoe Andriamanitra dia niseho tamin'ny endrika samihafa tao anatin'ny tantara, tsy dia hoe niseho tamin'ny endrika samihafa ahoana, fa telo izay iray Andriamanitra hatrany am-piandohana dia telo izay iray mandraka ankehitriny ary telo izay iray mandrakizay. Ary izay Andriamanitra telo izay iray izay dia niara-ny asa tamin'ny fanatanterahana na tamin'ny famonjena ny olombelona. Raha miteny miara-miasa dia ohatran'ny miteny hoe Andriamanitra telo samihafa koa izay, fa Andriamanitra iray ihany nefa izay tamin'ny famonjena ny olombelona. Raha mitentsika hoe famelan-keloka ao amin'ny testamenta taloha. Inona moa no antsoina hoe famelan-keloka amin'ny testamenta taloha? Nahoana ny misy ny famelan-keloka amin'ny testamenta taloha? Inona ny endrika nisehoany ny famelan-keloka amin'ny testamenta taloha? Mazava tsara fa ao amin'ny testamenta taloha dia namela heloka Andriamanitra satria mamindra fo izy. No ny famindrampon'Andriamanitra no natonga azy mamela heloka amin'ny testamenta taloha. Ary inona moa io famindrampon'Andriamanitra io? Famindrampon'Andriamanitra dia izao:
satria mahita ny fiezahan'ny olona izy. Zany hoe Andriamanitra zany rehefa mahita ny fiezahan'ny olona, mahita ny fiverenan'ny olona aminy, de mamindra fo Andriamanitra. Zay amin'ny testamenta taloha. Zany hoe ny famelan-kelika zany amin'ny testamenta taloha de mazava tsara fa mijery anao Andriamanitra, mijery antsika Andriamanitra, ary mijery ny asa ataontsika izy, mijery ny ao am-pontsika izy, ary mijery ny fandavatenantsika izy, dia mamindra fo Andriamanitra. Zay ny dikany hoe misy fanatitra, asa ataontsika ny fanatitra. Zay ny dikany hoe sorona, fikelezana ny ataontsika ny sorona. Zay ny dikan'ireo asa maro samihafa ao amin'ny testamenta taloha aseho amin'Andriamanitra mba andrasana famindram-po avy amin'Andriamanitra. Zany hoe ny famelan-keloko amin'ny testamenta taloha de mifamatotra amin'ny asan'ny olona, mifamatotra amin'ny asantsika zany, mifamatotra amin'ny fihetsika-tsika, ny famindram-po sy ny famelan-keloko Andriamanitra. Ary izay mahatonga an'ireo ny mpaminany mandrakariva miantso ny antsoiny hoe fibebahana. Ny fibebahana dia faneken'ny olona iova miala amin'ny lalana ratsy ary miverina any amin'ny lalana tsara. Zany hoe lay mifamatotra be mihitsy zany amin'ny zavatra ataoko, amin'ny fiovako, amin'ny fanekeko, indrindrindrindra mifamatotra zany amin'ny asako, ny famindram-po sy ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay lay famelan-keloka dia ateraky ny asa ataoko, ateraky ny fiverenako, ateraky ny lay fiezahako. Amin'ny fivavahana silama izay hitantsika ao amin'ny soraty fahaefatra, ny bokin'ny silamo moa, ny Korana moa de misy soraty efatra ambin'ny folo amby zato. Ao amin'ny soraty fahaefatra andininy fahavalo amby roapolo dia ny silamo de milaza manao hoe misy famelan-keloka satria ny olona noharian'Andriamanitra de olona marefo, olona malemy. Ary mba ahatonga ny olombelona zany malemy hoy ny boka amin'ny silamo zany araka io soraty zay mirantsika sondrika hoe soraty moa de ohatrany hoe tokona chapitre di amin'ny raha ohatra ka zay ilaina ihany moa ny ahafantarana an'izany satria milaina ny kolontsaina. Dia amin'ny silamo zany de zao manao hoe ny fivavahana amin'ny fivavahana silamo de ny olombelona noharian'Andriamanitra de olombelona malemy, marefo, ary mba satria marefo lay olombelona dia misy ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra. No lay mampaharefo ny olombelona izay dia misy ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra io ny silamo. Tsy de zay loatra raha ohatra ka jerena amin'ny soratra masina, raha ohatra ka amampitaha kely tsika zany, mampitaha, ilaina moa ny fampitahana, dia tsy de zay loatra. Satria raha ohatra ka hoe ny olombelona noharian'Andriamanitra de tsy malemy. Tsy malemy ny olombelona noharian'Andriamanitra. Fa raha ohatra ka nanota ny olombelona de nohony ny safidin'ny olombelona. Tsy nahary ny olona ho malemy Andriamanitra, fa nahary ny olona ho tanteraka sy tsy misy kanina. Genesis toko voalohany, ary rehefa nahary ny olombelona Andriamanitra de hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra. Zany hoe amin'ny soratra masina zay mahasamy hafa sahady ny anthropologie biblika sy ny anthropologie coranika. Zany hoe ny anthropologie an'ny Baiboly, ny olombelona ao amin'ny Baiboly sy ny olombelona ao amin'ny Korana, eo de efa samy hafa. Amin'ny olombelona amin'ny Baiboly de ny hoe ny olombelona tany am-polohany de zao tanteraka, tsy malemy fa matanjaka tsara. Saingy ny safidy ny anao ratsy, ny safidy ny anota. Raha ohatra ka malemy ny olombelona no harian'Andriamanitra azy de zao tsy fahadisoan'ny olombelona zany raha ohatra ka manota izy, satria lay efa conçu na efa nomanina ny alemy izy zany. Ary satria nalemy izy de mazava ho azy tsy fahadisoany tanteraka l'izy. Ary zay mahatonga amin'ny Korana manao hoe satria nalemy le amin'ny Korana io zany fa tsy amin'ny Baiboly. Amin'ny Korana zany de ny hoe satria ny olona somary nalemy nanaovan'Andriamanitra azy de zao mamindra fo amin'Andriamanitra satria hatrany am-piandohana de malemy nataon'Andriamanitra azy. Dia manjary malemy fanahy, mamindra fo miséricordieux Andriamanitra io ny filazanareo azy araka zany. Dia Andriamanitra mamindra fo satria nalemy lay olona no harian'Andriamanitra. Tsy zay loatra amintsika kristianina de tsy zay mazava ho azy.
amintsika kristiana dia zao tsy misy andraikitr'andriamanitra mihitsy tamin'izay nahatonga antsika ho mpanota fa andraikitritsika manontolo no nahatonga antsika nanota matoatsika nanota tsy hoe safidin'andriamanitra no nahatonga antsika nanota tsy nataon'andriamanitra malemitsika sy nataon'andriamanitra mora laim-panahintsika fa raha nanota ny olombelona te safidy andraikitritsika manontolo zay no mahatonga hoe nizaka manontolo ny vokatry ny fahotana isika ilay hoe raha minina n'io anao dia ho faty tokoa dia maty tokoa ny olombelona fa ny fahatelo ohatra ka mijery kosa tsika amin'ny fivavahana kristianina anteto tsika hoe resahana aloha ny vavahana ny bodisme amin'ny bodisme dia ny tsy misy ny antsoina hoe famelana aloha zany dia efa tsy misy na amin'ny bodisme na amin'ny hinduisme dia samy tsy misy ny famelana kely ka samy tsy misy io fa zao ny karma lay teny malagasy malaza azy kokoa hoe nitody ve dia nahatonga ny olona zay miatra fotsiny zao zany hoe matoa misy zavatra miatra aminao dia nivokatry ny nataonao lay karma valiny nataonao io zay ary rehetra natao dia misy valiny daholo noho zany dia tsy misy hoe famelan-keloka ataon'andriamanitra fa izao fampahirezana anao no azo atao fa ny zavatra rehetra zay ataonao dia tsy maintsy mivaly aminao na inona zay le karma amin'ny vavahana kristianina tsy dia zay loatra mazava ho azy amin'ny vavahana kristianina zay mampiavaka azy mamela heloka andriamanitra misy ny famelan-keloka satria fitiavan'andriamanitra tsy hoe satria mamindra fo ihany izy fa satria fitiavan'andriamanitra mahasamafy azy zany dia zao amin'ny na io amin'ny islamma na io amin'ny judaisme dia izao dia ny famelan-keloka zany dia miankina amin'ilay olombelona mitodika amin'ilay olombelona zany ny famelan-keloka fa amin'ny vavahana kristianina dia zao tena natiora ngamba le natiora tsy tena mahalaza azy loatra tena maizy azy an'andriamanitra mihitsy ny mamela heloka satria fitiavana izy zany hoe mahasamihafa azy dia zao ny famelan-keloka amin'ny testamenta taloha dia miankina na amin'ny silamo vavahana silamo dia miankina amin'ny toetran'ny olona miivo amin'ilay olona fa ny famelan-keloka amin'andriamanitra dia zao miivo amin'andriamanitra mijery ny tenany zany andriamanitra dia mamela heloka antsika izy fa ao amin'ny testamenta taloha na vavahana silamo dia zao mijery ny olona andriamanitra dia mamela heloka izy fa ao amin'ny testamenta aty amin'ny testamenta vaovao aty amin'ny fivavahana kristianina dia zao manao hoe mijery ny tenany andriamanitra dia mamela heloka izy fa raha mbola mijery ny olona andriamanitra dia tsy mamela heloka izy mijery ny tenany andriamanitra ny mahatonga azy mamela heloka ny tenan'andriamanitra zany no hitany mijereny dia mamela heloka izy raha miankina amintsika olombelona mihitsy zany dia tsisy famelan-keloka zay ny mahatonga ny Lutera nanazavana antsoina hoe fahasoavana satria ninitsy nijerentsika andriamanitra fa raha vantany vao mijerentsika izy dia tsy mamela heloka satria tsisy olombelona tanteraka inairay ary tsy ny effort na ny fiezahantsika arak'izay hitantsika ny amin'ny judaisme na ny fahalementsika arak'izay hitany amin'ny islam ny mahatonga misy ny famelan-keloka fa misy ny famelan-keloka satria andriamanitra mijery ny tenany satria tsisy olombelona tsy mpanotana iray ary raha vao misy pitika ota kely fa raha vety fotsiny dia efa tsy miandany amin'izany andriamanitra masina tsy misy ratsy ao amin'andriamanitra na ohatry ny silako ary na dia ota tahaka ny silako dia efa tsy mahafaly an'andriamanitra noho zany na olombelona izy nijeren'andriamanitra dia tsy mamela heloka andriamanitra dia ahoana ary nataon'andriamanitra tsy nijery antsika olombelona izany zay le fahasoavana ahoana natonga an'andriamanitra tsy nijery antsika olombelona ny rany zanany hoe ty amin'izao tontolo izao ny ray ny zanany ty amin'izao tontolo izao ary io zanany io no hitany eo amintsika rehefa mijery azany andriamanitra mijerenao zany andriamanitra dia tsy zany no hitany tsy hainao no hitany fa Jesosy no hitany ary rehefa Jesosy no hitany ny tenany ihany zany dia misy ny famelan-keloka dia tanteraka isika zay mahatonga ny
Martin Luther ny teny manao hoe no hamarinina isika, zany hoe ninitsy nijery ilay olombelona mpanota-Andriamanitra fa ilay zanany malalany no hitany eo amintsika, ary rehefa io zanany malalany io no hitany eo amintsika dia tsy misy ota eo amintsika. Tanteraka isika satria Jesosy no hitany fa tsy izaho, tsy ianao, tsy isika, fa Jesosy ny zanany malalany no hitany eo amintsika. Ary izay olombelona tsy ahitana n'io zanany io malalany io eo aminy dia izao izay le tenenina hoe efa voatsara raha teo. Safidin'olombelona amin'izay zany no hoe andray an' Jesosy aza andray an' Jesosy. Amin'ny fotoana andraisanao an' Jesosy tompo sy mpamonjy anao dia tsy ianao no hitan'Andriamanitra fa ny zanany malalany. Izay mahatonga amin'ny Paoly manamafy amin'ny epistily manao hoe itafionao Jesosy, itafionao Jesosy. Lay voambolana ampiasain'ny Paoly eo andio zany hoe milaza zavatra tsy misaraka aminao, milaza zavatra mafiorina eo aminao na dia hoe fitafiana dia izao manao hoe itafio Jesosy dia izao Jesosy no hitan'Andriamanitra eo aminao. Ary rehefa Jesosy no hitan'Andriamanitra eo aminao dia marina ianao, dia tiana ianao, dia voavelany elikao. Afaka malala tsy tokony misy zany kristianina misalasala ny amin'ny famelan-kelok'Andriamanitra. Tsy hoe tsy ilaina akory ny fiezahana sanatria zany. Tena mila fiezahana ny testamenta vaovao, mila fiezahana Jesosy. Jesosy manao hoe zay rehetra tsy mitondra ny azy fijaliana ka manaraka zava-dehibe ny fiezahana. Fa ny fieveranao manao hoe noho ny fiezahako nahatonga voavela eloka, zay tsy eken'ny testamenta vaovao, zay tsy eken'ny Calvin, zay tsy eken'ny Luther, zay tsy eken'ny Sotra Masina testamenta vaovao. Tsy hoe satria ianao ny fadianina, tsy hoe satria ianao nanao an'izao, tsy hoe satria ianao nanao didy be, tsy hoe satria ianao nanao rakitra be dehibe, tsy hoe satria ianao nanao an'izao dia voavelany eloka. Tsy zay. Tsy zay. Zay rehetra dia conséquence, vokatra, zany hoe satria ianao navela eloka dia hainao ny manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana dia mahavita mivadianina ianao. Satria ianao navela eloka dia mahafoy an'Andriamanitra ianao dia manao adidy, manao rakitra be dehibe sy ny sisa rehetra. Satria ianao tian'Andriamanitra dia manjary manana toe-tsaina mahafoy. Amin'izay fotoan'izay ilay eforna, ilay fiezahana ataonao dia nateraka ilay sata mahazanak'Andriamanitra. Fa tsy hoe mba hahatonga anao zanak'Andriamanitra, fa satria ianao zanak'Andriamanitra dia miaina manao zay asa, zay fiezahana, zay tsy tsapanao akory ianao hoe fiezahana. Raha ny tena marina tsy mahatsiaro akory ianao hoe miezaka. Tsy tsapanao akory ianao hoe miezaka satria fahasoavana. Io mahatonga ny Paoly miteny manao hoe ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao aho. Ary tsy foana ilay fahasoavana fa niara ny asa tamiko. Tsy tsapa akory aza ilay fiezahana satria ilay fahasoavana niara ny asa taminao dia tsy miferinaina akory ianao manao adidy, tsy miferinaina akory ianao manao rakitra, tsy miferinaina akory ianao miarotory, tsy miferinaina ianao akory ny hoe ndeha fadianina zany, tonga indray ve ty le rakitra, tonga indray le didy adidy. Raha izay dia tsy zanaky ny fahasoavana ianao. Fa raha tena zanaky ny fahasoavana ianao dia tsy mampiferinaina anao akory lay fanaovana lay adidy, toy ny tsy miezaka akory ianao raha ny tena marina. Marina fa fitenitsika ny anao ezaka an'izao, anao ezaka an'izao, fa raha ny tena marina dia izao lay fahasoavan'Andriamanitra no niara ny asa taminao dia tsy tsapanao akory dia hoe ezaka be dia manahoana ilay izy satria fahasoavana. Avako zava-dehibe ary ny ahatsapanao hoe voavela eloka ianao no ny amin'ny Jesosy, ary ao amin'ny Jesosy rery ihany. Andriamanitra tsy miova mihitsy. Andriamanitra zany tsy miteny hoe ohatran'ny diso kely koa tsika anaka nanamboatra an'ireto olombelona ireto ka aleo ranga tsy jerena ny mahampanota azy. Tsy izay Andriamanitra. Rehefa tsy tia hotatra any am-poloana Andriamanitra dia tsy tia hota mandrakizay. Noho izany dia izao mba ahoana no ataon'Andriamanitra tsy ahitana an'ilay hota ny rakofany tamin'ny ranony zanany. Petera mbola manamafina an'io fa ny fitiavana, manamafy an'io fa ny fitiavana dia manarona ny hota rehetra. Saro ny fitiavan'Andriamanitra ilay hota, ilay mahampanota. Noho izany dia voavelany elikao. Rehefa ilay mamonjy fotoam-pavahana alahady iny ianao ka maheno teny manao hoe voavelany elikao no anaran'ny masina dia raiso amin'ny finoana izay. Tsy hoe tsy enjery. Indraindray moa izy ireny rehefa koa manala sanatriny zany. Engany tsy izy zany, sanatriny zany.
satria tsy misy zany tenin'Andriamanitra tsy miverina foana any amin'Andriamanitra ho Isaiapa aminany raha tsy efa nahatanteraka ny asa ina mpanaovan'Andriamanitra azy no zany dia tsy misy tenin'Andriamanitra miverina fotsiny zany raha tena tserena amin'ny teolojiany Isaia fa zay mahatonga miteny hoe sanatriny zany ohatra hoe raisitsika amin'ny fahazahana ny fianona le hoe voavela ny elikao de ohatra ny mandeha ho azy raha ny tena marina tsy mandeha ho azy mihitsy fa miasa iny fa tena raiso amin'ny finoana fa ho anao iny teny iny tena velan'Andriamanitra ny elikao de tsy mijery mahampanotanao izy fa mijery ny zanany malalana eo aminao de mino de mandehana manompo fa zanaka ny fahasoavana ianao fa ny faharoa zay aseho ny epistiola ny Hebreo ty ho tsika hoe tena misy ny famelan-keloka ary na velan'Andriamanitra eloka ao am Jesosy sika amin'ny alalan'ny finoana ny fahasoavana fa ny faharoa sady farany zay apetraky ty epistilo any Hebreo zara mofinaina ho atsika ty de zao ndray mandeha ihany Jesosy no mahatao amin'ny azy fijaliana ndray mandeha ihany Jesosy no mijaly raha ohatra ka manaraka mantsitsika satria moa zany resaka tandindona no resahan'ny epistilo any Hebreo eto de mipisorona be any dia miditra ndray mandeha amin'ny efitra masina indrindra isa-taona amin'ny fotoanany misy antsoina hoe eo amin'ny kiporo dia amin'ny fotoana iny zany ny mpisorona be miditra ndray maka ao amin'ny efitra masina indrindra de mitondra ny rano ny zanak'ondry izy lay rano silamo zany marimarina kokoa dia rehefa mitondra ny ranony fangataham-pamelan-keloka mazava ho azy dia hoy ny epistilo any Hebreo manao hoe zao no izy raha ohatra ka miverimberina Jesosy zany mitondra lay rà de toy ny mijaly be dehibe izy fa ndray mandeha ihany satria ndray mandeha ihany ny tena no mahatao amin'ny azy fizina de ndray mandeha ihany izy no mijaly fa tsy imbe dehibe akory ina dikan'izany ndray mandeha ihany Jesosy no mahatao amin'ny azy fijaliana de ny sata maha-kristianina zany de ndray mandeha no raisina mazava ho azy marina fa mandresaky ny aladitsika famelan-keloka mandresaky ny aladitsika efa velany elikao rehefa mifona ianao satria fa ndray mandeha ihany sika no mandray famelan-keloka ina dikan'izany ndray mantsy mieritrerititsika ohatra hoe manatrika an'ireny ohatra hoe io no mahatonga manao anaty fonikelikely manao anaty foniteny kely isika an'ireo fiangonana miombona ao anatin'ny fironana ekumenika dia misy ny antsoina hoe BEM baptême eucharistie mariage boky lehibe anankiray izy io ho an'ny fiangonana any Frantsa ohatra na eto Madagasikara koa raha ny FFKM dia manaraka ny BEM io amin'ny ankapobeny ina ny hoe BEM manaraka ny hoe ndray mandeha ihany ny batisa ndray mandeha ihany ny eucharistia ndray mandeha ihany ny mariazy zany hoe rehefa vita mariazy any amin'ny fiangonana ao anatin'ireo ohatra hoe ny FFKM ianao dia vita mariazy any amin'ny rehetrarehetra rehefa vita batisa any amin'ny loterana ianao de vita batisa ty amin'ny FJKM ary vita batisa amin'ny FJKM de vita batisa any amin'ny anglikanina vita batisa amin'ny anglikanina de vita batisa any amin'ny katolika romana zay le karazan-drazana ataontsika hoe BEM zany hoe boky lehibe fifanarahana izy io fandaminana izy io satria ireo fiangonanareo de miara-miombona amin'ny hoe Andriamanitra tokana ninotsika Andriamanitra ilay zanaka fanamasina tsy ho Andriamanitra samihafa ny Andriamanitra ny katolika sy ny Andriamanitra ny protestant Andriamanitra iray ihany io ny toerana na ny fomba isehoan'ilay finoana no samy manana ny azy tsy mitovy ny fomba fahatakarana ny fomba ataontsika hoe ny sitrapon'Andriamanitra zay no mahatonga ny hoe fahasamihafana zay tsorona madinidinika raha oharina amin'ilay fahasoavana zay fotsiny no zany dia zava-dehibe ny fahasamihafana zany amin'ny lafiny hoe misy manao batisa de zao misy rano misy trotrona le zaza na rehefa raisina mpandray de amin'ny eucharistie de misy ohatran'izao misy manao rosaire misy tsy manao sy ny sisa dia amin'ny lafiny hoe fahasamihafana zany tsy hany ny olana fa foto-kevitry ny fiangonana katolika romana ka protestanta anglikanina de ny hoe ray ihany ny Andriamanitra
ray ihany Andriamanitra, iray ny batisa, iray Andriamanitra, iray ny fanahy. De mazava ho azy tsy misy ny hoe andeha iverina ho raisina mpandray indray any amin'ny raha misy mparefasan'ny tompo any amin'ny katolika ka mitendry manao hoe za tompoko fa vita fandraisana fanasan'ny tompo fa vita kominio voalohany vita ioka zao dia tsy tonga de avy hatrany dia raisy tanana izy. Midikany hoe raisy tanana dia miarahaba anao tonga soa atao amin'ity fiangonana misy anao ty indray de mandray anao zay miarahaba anao zay tsy midikako izy mianatra katekomena na mianatra na mamerina mianatra katesisy tsy any ny olana ahafantaranao fotsiny iny hoe inona ty fiangonana misy anao ty inona ny fombafombany manahoana ny fomba fifandraisany zay ny antony anarana reny hoe fanampina reny fa tsy hoe manovana akory. Satria raha ohatra ka mamerina de toy ny mandiso an'ilay voalohany hoe tsisy iny fa ty ny tena izy ary izy milaza fa tsy le faharoa no diso ohatra zay mahatonga ny rehefa nyraisin'Andriamanitra mandeha tamin'ny anaran'ny raisiny zanaka ny fanahy masina de zao raha ihany Andriamanitra. De izay mahatonga atsika manao hoe satria indray mandeha ihany Kristy ny maty tao amin'ny hazo fijaliana de indray mandeha ihany koa zany isika no manaraka ireo akoatra ny lafiny ohatra hoe akoatra ny lafin-tsahatra maro samihafa ohatra hoe ny mariazy sanatsika nisy ny saraka-panambadiana zay zavatra hafa fa ny hoe mariazy dia iray ihany raha vita mariazy any amin'ny katolika ianao dia raisin'ny protestanta vita mariazy ianao de manambady kristianina araka ny tokony ho izy zany ianao. Afaka malala zava-dehibe zay ny akony amin'ny lafin'ny pratika fa ny akony amin'ny lafin'ny ara-pinoana hoe ndray mandeha ihany Jesosy ny maty tao amin'ny hazo fijaliana de zao zava-dehibe lay finoanao lay fahatsapanao lay hoe ndray kristianina na ndray famelan-keloka ndraindray nge pastera ohatrany mbola mahatsiaro hoe tsy tanteraka ndraindray ohatrany mahatsiaro hoe adino tsy tadidy ara le batisa tsy tadidiko tamin'izany raisana mpandray ohatrany de mbola mipetraka de ohatrany tiako averina kely Jesosy le ohatran'izao eny amin'ny fisainanao maha-olombelona zany amin'ny fisainanao maha-olombelona zany enao mety manadimo fazatonoana fa tsy ny hoe tadidinao na tsy tadidinao ny zava-dehibe satria ny famelan-keloka ataon'Andriamanitra tsy mitodika aminao fa mitodika amin'izy tena no tsika teo tsy ianao mijery ny tenanao akory ny famelan-keloka fa Andriamanitra mijery ny tenany ao amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy izay hitafianao ny famelan-keloka noho zany mety tsy ho tadidinao mihitsy ary no natao batisa mety tsy ho tadidinao mihitsy ary le niraisina mpandray satria ianao zanatria mety ny toe-pahasalamana ny taona fa tsy zany ny zava-dehibe fa ny finoanao ankehitriny ny finoana de tokony ho ankehitriny ny finoana zany finoana miasa tsy finoana tamin'ny lasa hoe za talongy Andriamanitra tena tianao mihitsy fa zao ohatra misalasala de tsy finoana zany ny finoana de tokony ankehitriny ary finoana ankehitriny io ny finoana miasa io finoanao ankehitriny io ny finoana tian'Andriamanitra nananao no zany de zao tsy zava-dehibe loatra ny fetretana hoe tsy tadidy le izy ka za telo taona tamin'izany ka za zao fa azo ankehitriny zao anao manahoana de mitenanao hoe mino zao ankehitriny zao za efa vita batisa fa mino zao ankehitriny zao 5 taona lasa natao batisa 2 taona lasa ny raisina mpandray de zao no izy fa zao anao mino an Jesosy de zay zany no izy de mino de zay voavonjy ianao voafela ny helokao ary ao am Jesosy anao ny asan'ny apôstôly toko 2:10 mino an Jesosy tompo de ho vonjena anao sy ny ankonanao lay mino dia amin'ny vanim-potoana ankehitriny no zany de zao tsy ny fitansana ny lasa ny zava-dehibe hoe tsy tadidy le izy na hoe za no avy an'olo tena za nge ho raisina mpandray na ho dekona amin'ny 5:20 fa zao ankehitriny zao ianao inona zay mahatonga ny tompo miteny hoe ankehitriny izy de mandidy ianao hibebaka ankehitriny izy mino anao za tsy mino rehefa mino ianao zay ny zava-dehibe le avako malala kotsapanao fa miandry anao Jesosy ankehitriny zao Jesosy no miandry anao te amela heloka anao te hiditra ao am-ponao te hanadio anao izao ankehitriny izao Jesosy lay mpisorona be te hanavao te hita te hitondra anao ambany fahasoavana de manapa-hevitra hoe ankehitriny Jesosy zao anio zao de mino anao mino sy tianao zao ankehitriny zao de mino fa famelan-keloka ianao zao ankehitriny zao de mino fa mpamonjy ahy ianao ivavaka sika
tompo ao misaoranao zay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ny mahafamelan-keloka anao. Ianao zay namonjy anay to amin'ny azo fijaliana ka mahatonga anay atsiary mandrakariva sy iny fa zanak'Andriamanitra izay. Dia avao zay tompoko, ataovy mitoetra mandrakariva amin'ny finoana fa voavela ny elokay ary zanakao zahay. De azavelanao isalasala, azavelanao kivy. Misaotra ny amin'izao herinandro mifaranay zao, misaotra ny amin'ny fitahiana nomenao anay tamin'ity herinandro ity, de mametraka sahady ny herinandro vaovao am-pelataranao. Mba atsiarovanay fa sambatra izahay manana anao. Atsiarovanay fa sambatra izahay fa navelanao eloka. Sambatra izahay fa tianao. Sambatra izahay fa mino manana anao. De mitahianay tompo amin'izao herinandro vaovao zao. Azavelanao manompo amin'ny fahazarana izay fa ataovy manompo amin'ny fahatsiarovana fa tianao miandry vokatra avy aminay ianao satria zanakao zany. De ataovy mamobe isanandro ny fiainanay Jesosy. Amen.